Nahoana mory ratsy tonotsy ankalaza, fitahina sy fotoana mamy manandaza.
Nengaventinanay régisseur fa mba ho ajaitsika hatrany ny elanelana ary hotsika any ambony a tsy hoendana koa ny lenakelipetaka io fadetazontsika araka an'izao nametrana an'izao rehefa malala fifaliana ho anay vonina fotra laika ny miarabanareo fiangonana matary zao alahady fafito manaraka ny trité izao sady hitondrana mibavaka manokana anay no fanateram-bokatra ihany koa ary mbola hibanjina antsika hatrany loha hevitra fitazam-panamana hoe miorena amin'ny antson'ny tompo anio dia ny liturjia amin'ny andriny fahatelo no tanterahantsika ho aminareo ny fahasaona sy fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy ho avy avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloany izay fiandrianany amen velareo ambany masontsika ny salamo faina amby folo amby zato salamo faina amby folo amby zato raisina amin'ny andimy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby folo dia mitsambikina eo amin'ny andiny fahafito amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo farany zay fa misohatra eo mifafana izany rehefa malala amin'ny tompo mitsangana andeha hisaotra sy hidian'Andriamanitra miaraka amin'ny mpanao salamo isika manao hoe amin'ny anaran'ny tompo inona na valiko an' Jehova no ny soa rehetra nataony tamiko andraika boka amin'ny famonjena ka hiantso ny aran'i Jehova kanefa ny valiko an' Jehova eny mateny ianao rehefa natosaorana any anaran'i Jehova anefa valiko an' Jehova eny mateny rehetra eo an-trano an-trano Jehova eo am-voanao Jerusalema Alleluia Amen. Andriamanitra tompo sy paranay eo dia ranao izay no ny soa rehetra nomenao ho anay dia izay fantatray sy izay tsy tsaroanay velively akory kanefa hivelomanay isan'andro dia raha inay siankalazainay mandrakariva ny anaranao no ny asanao sy ny voninahitrao isaoranay ianao Andriamanitra eny isaoranay ianao fa na dia mpanota tsy miendrika azy izahay dia mbola fenohinao ny farafitiavanao ary lehibe sy mahagaga sy takatry ny sainay ny famonjenao omenao hana sy fifalisan'andro izahay ary ny zava-tsoa rehetra raisinay aminao ary koa mbola nomenao izao tombon'andro izao indray izahay koa ankatrisao tompo
izay dera sy laza ary voninahitra atolotra eo anao. Aoka ho samihatsy ny fanatrianao izahay ka hivoky ny zava-tsoa avy aminao noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Petraka isika. Jesosy Kristy, indrindra ianareo ankizy, tanora ary ny sekoly alahady antoky ny famonjena. Hivavaka isika. Misaotra Tompo fa nomenao izao fotoana izao zahay ahafahanay miaona aminao. Fanamasinao, mesaty anatinay, ahaizanay mandray tsara ny tianao ambara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Inona moa no lohahevitra ianantsika amin'ity volana Jolay ity? Miorena amin'ny antson'ny Tompo. Tantara ao amin'ny soratra masina no anorenantsika izao fotoana manokana izao antsika. Vakitsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy ny Matteo 9:20, ny 9:20 ny tapany faharoa amin'ny anaran'ny Tompo. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Averintsika mafy indray mandeha miaraka amin'ny Tompo sy ny andininy. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Nanontany mpianany Jesosy raha sendra niresadresaka tamin-drareo iny. Ny hevitry ny fanontaniany Jesosy tamin'ny mpianany dia hoe iza moa no fiheveran'ny olona ahy? Dia samy namaly teo mpianany no ianao hoe Jaona Batisa hoy ny sasany, Eli hoy ny hafa, Jeremia hoy ny sasany, ary nisy nanao hoe mpaminany ianao. Dia nanontany ny mpianany indray Jesosy nanao hoe ary ianareo manao aho iza? Tia anontany mpianany izany izy hoe araka ny hevitrareo iza moa izaho? Dia Simona Petera avy dia namaly hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ilay andiny soratra masina mivakitsika teo. Izany hoe tena nanaiky Simona Petera fa Kristy no mpamonjy ary zanak'Andriamanitra velona tokoa Jesosy aminy. Dia manontany antsika indray Jesosy anio, ary ianao kosa iza moa Jesosy aminao? Izany hoe amintsika iza Jesosy? Jesosy ilay Kristy zanak'Andriamanitra velona. Manaiky any Simona Petera toy izany koa isika fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Tsotra ny dikan'izany. Andriamanitra velona maneho sy mahita ary mamaly ny vavaka ataontsika ary te hamonjy antsika. Fantatrareo moa fa misy ny olona izay manaraka Andriamanitra maty, any Azia ohatra, dia manana karazan'Andriamanitra maro zareo. Ataony sarivongana izany dia hivavahany. Dia tena mampalahelo ireny olona ireny, fa isika kosa manaraka Andriamanitra velona ary tsy diso safidy isika. Hitsangana ary isika ankizy, tanora, sekoly alahady, mpianatra, mpampianatra, ray aman-dreny ary ny sakaizan'ny sekoly alahady hivavaka.
rehefa miato ny mpitarika dia averinareo izay tenenina. Jesosy zoky tianay io, misaotra fa velona tokoa ianao ka miteny aminay mandrakariva. Indreto izahay manambara ny finoanay tahaka ny Simona Petera. Ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Petraka ianareo. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, amen. Mialoha ny itsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra hitarika antsika ho amin'ny vavaka sy hamaky mifandimby misoatra masina, dia andeha ataontsika ny hira voasoratra ho amin'ny fafana. Fafolo andininy enina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo. Marka toko fafolo andininy enina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo. Ary farana antsika araka ny Filipianina toko faharoa amby folo, Filipianina toko fahatelo andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahaenina amby folo. Filipianina toko fahatelo andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahaenina amby folo. Alohan'izany nefa dia araka nondrika alohantsika hivavaka. Ry rainay Andriamanitra rainao, mbola misaotra sy miderana anaranao izahay mbola afaka nomenao an'izao fotoana izao izay ahafahanay vavaka sy miantso ny anaranao. Ray raha maky sy hiain'ny teny soratra masina anao izahay, dia ny teny izay hovakiana eto anie ray, dia tsy handalo fotsiny ihany fa mba tena hitoetra ato am-ponay tokoa. Ary ny teny ary andreny hafatra ao izahay, izay hoenisinay dia aoka mba ho tadidy tokoa, mba tsy ho mpihaino mpanadino izahay fa ho mpihaino mpankatoanao tokoa. Izany izay rehetra mahasoa anay kanefa tsy voaloko ny vavanay raha eo, dia apetraka eo am-pelantananao. Amin'ny anaranao irery nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ovaka isika ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Amos dia naniraka tany amin'ny Jeroboama mpanjakan'ny Israely Amazia, ilay mpisorona tao Betela, nanao hoe: Amos efa nanao tetika hikomy aminao teo amin'ny taranan'Israely, ady zakan'ny tany ny teny rehetra. Satria hoy Amos:
ho faty-tsabatra Jeroboama ary ho baboana hiala amin'ny tany tokoa ry Israely. Ary hoy Amazia tamin'ny Amosy, ry pahita, andeha mandositra makany amin'ny tany Joda ianao, ka mihinana hanina any ary maminany any, fa aza maminany eto Betela intsony, fa fitoerana masin'ny mpanjaka sy toeram-panjakana ity. Dia namaly Amosa ka nanao tamin'ny Amazia hoe, tsy mba mpaminany aho, na zanaky ny mpaminany, fa mpiandry-ondry sy mpioty aviavy any aho. Saingy nalain'i Jehovah tany amin'ny mpiandrasan'ondry ka nataony hoe mandehana ka maminany amin'ny Israely oloko. Ka mba enoy ny tenin'i Jehovah, ianao manao hoe aza maminany hamelezana ny Israely ary aza milaza ny hamelezana ny taranak'Isaka. Ka izao no lazain'i Jehovah, ny vadinao hijangajanga ao an-tanàna, ary ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ho lafitsabatra, ary ny taninao ho zaraina amin'ny famolaina, ary ny tenanao ho faty amin'ny tany maloto, ary ny Israely ho baboana hiala amin'ny tany tokoa. Marika. Ary tonga tao Jeriko izy, ary vao niala tao Jeriko Jesosy mba amin'ny mpianany sy ny vahoaka betsaka, dia mipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka, zanaky Timeo. Ary noho nyreny fa injay Jesosy avy any Nazareta, dia niantso izy ka nanao hoe, ry Jesosy zanaky Davido, mamindrafo amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, ry zanaky Davido, mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe, antsoa ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe, matoki, mitsangana, miantso anao izy. Dia nanary ny lambany izy ka niatsambotra nakeo amin'ny Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe, inona ny tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy, Rabony eo, ny mba hampahiratana amin'ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandeha ihana ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy. Filipianina. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay nihaizona an'i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko. Manadiny izay zavatra ao aoriana ka miezaka natratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka natratra marika aho azoko ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra ny ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka aoka isika rehetra izay tanteraka hevitra izany, fa aseho an'Andriamanitra aminareo izany, raha sendra manana saikafa ianareo, kanefa ka ao amin'ilay efa azontsika sahady no mbola izorantsika. Raha eo, manamasinana ry havana malalo amin'ny tompo mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo.
mbola ao amin'ilay loha hevitra fitezam-panahy isika manao hoe miorena amin'ny antson'ny tompo. Ary ity alahady ity moa dia natokana mba hitondranam-bavaka sy amiatrahany eo ampelantanan'ny tompo nisy ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitandremana misy antsika. Alahady fahafito manaraka ny trinité rahateo ity alahady ity. Ity alahady ity koa ry havana dia alahady izay azo lazaina fa anatanterahany sampana sekoly alahady fanadinana direo ankizy zany. Ary ity koa no alahady mialohan'ny anatanterahany mpianatra fanadinana BEPC. Hitantsika amin'izany fa dia alahady sarobidy tokoa ary alahady taorianany fankalazana ny 5 taona ny VPL, vondrom-paritra vombaritany laika, ary nankalazantsika an'Andriamanitra fankasitrahana ny mpanompony dia Razafindradrimo Alain izay dekona loolona eto amin'ny fitandremana misy antsika, isany no raisiny synodam-paritany. O lehilahy modely ao anatiny izany atao hoe vondrona fototra laika aty amin'ny fitandremana sy ny vondrom-paritany laika ao amin'ny synodam-paritany izany. Izay no ela ry havana nefa ela tsy azo nylalovam-potsiny, tsy maintsy nilazaina amintsika satria fotoana iray entina hanehoana zavatra mikasika momba an'izany atao hoe vondrona fototra laika eto amintsika izany. Ny teny izay akantsika hafatra ry havana dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsaran'i Jesoa izay nosoratany Marka. Marka 10 ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Ry havana malala ao amin'ny tompo, fantatritsika fa ny antony nananganana zany sampana laika izany teto anivon'ny Efezekiema dia isika eto Amparibe indrindrindrindra tena mahalala azy, satria raha ny hevitra sy ny faniriana ary ny tsiry tao anaty dia ny mpitandrina izay nodimbiasako no tena nivoahany zany. Mpitandrina Raminy Paul dia nieritreritra satria nahita ireo laika be dia be, ireo olona ambony, ireo olona sangany, ireo olona manam-pahaizana, ireo rehetrarehetra ao anatin'ny Efezekiema, zanaky ny Efezekiema, vato nasontro ny tany marobe. Izy ireo nefa dia tsy niditra tanora kristianina zokony, tsy niditra Dorcas, tsy niditra tamin'ireo. Dia inona zany no atao amin'ireo olomanga ny firenen'ireo nefa zanaky ny fiangonana ao anatin'ny fiangonana. Dia nanangana an'izany atao hoe sampana laika izany ny Efezekiema hoe ndao atsony ireo dia ampivondronina mba hampandroso ny fiangonana, satria sady manana talety ireo manana fanomezam-pahasoavana ireo tsy mahafoy ny fiangonana ireo olona te hiasa ireo fa mireo sehatra efa mijoro dia tsy hitany hoe aiza ho aiza ny misy fa ao anatiny ity izy dia mampivelatra ny momba azy zany amin'ny mavato nasontry ny tany azy. Dia ireo zay fanomezam-pahasoavana rehetra nananany sy ny toerana misy azy dia zany mihitsy no velomina mba hiasa ho an'ny tompo ao anatin'ny fiangonana. Nandritra ny fotoana izay nijoroany zany dia hita tokoa ry havana fa raha misy ny atao hoe sampana matanjaka indrindra ka misy voalohany dia voalohany ekseko izy, raha misy moa ny ao arinany dia izy ny voalohany zany. Ry havana malalo amin'ny tompo, zany tantara fohy zany sy famitinana ary fampatsahivana antsika zany dia entina mitarika antsika, tsy hoe Bartimeo jamba akory ny laika fa Bartimeo jamba ihany koa izy, satria tao anatin'ny fotoana izay tsy nafarina ndray andraikitra sy nanao asa dia toy ny jamba mitady izay tokony ho atao izy. Ajereo ny ty tantara eto ty mbola tsy nisy zany atao hoe fitsaboana maso sy fanasitranana maso zany tamin'izany, ary tsy misy zany ofmatolojia zany, fa tao aoriana taty rehefa mandinika sy mianatra ny manam-pahaizana dia zay vao nisy fijerena hoe manahoana. Kanefa na izany aza tsisy jambaka hoe nositraniny reny atao hoe toeram-pitsaboany reny ka nihiratra ny masony rehefa aveo, ny katarakta ny kikisana, glaucome aza mbola tsy hita treto hoe atraiza no ampahiratana ny olona tratran'izany,
fa eto a dia tsy fantatra ny nazo an'ity olona ity fa ny zavatra hita kosa tao anatin'izany fotoana izany dia hoe ny olona mpanota na ny zanak'olona mpanota no tratran'izany ka tratratra ny akibondrenina izy jamba ary Bartimeo dia zany tokoa ary fanontaniana napetraka moa ny amin'ny toerana hafa any dia izany nanota izy ve sa ny ray aman-dreniny fa eto ry havana dia izany no eritreretiny olona ary na Bartimeo aza dia nieritreritra hoe mpanota izy ary tao anatin'izany fiheverany mampanota azy izany dia eo no tadiavany famindram-po ary satria efa somary nalaza ihany ary efa fatapatatra ihany ary efa rereny ihany fa misy lehilahy antsoina hoe Jesoa avy any Nazareta manangana amin'ny maty manasitrana ny marary manadio ny boka mampalady ny marena so dia mampahiratra ny jamba ihany koa izany satria efa andalo ka dia niandrandra fatratra izay mba ho anjarany Bartimeo aiza ho aiza re ny anjarako hoe ary indrindra nandalo Jesosy Kristy ka nikika izy nitady famindram-po ady hitantsika tsara ny fomba fiteniny fa hoe ry Jesosy zanaky Davido mamindra-fo dia hita ao anatin'izany fomba fisainany sy ny fieritreretany izany fa i Bartimeo dia efa nanana finoana nanana fanantenana ary efa nalala sahady fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia zanaky Davida ary amin'ny mazanaky Davida azy izy manatanteraka an'izany asa mahagaga asa azo lazaina fa lehibe sy famantarana izay nitonontonona rehetra ty dia hoe asa ny Mesia izany ka Bartimeo eto raha miorakoraka dia efa nindro ary tsy nanantena fotsiny ny Mesia fa niantsoantso nitady ny famindram-pony ny Mesia ry havana malala ao amin'ny tompo zavatra roa no hitantsika sy andraisantsika lesona eo anatrehan'izany voalohany amin'izay nataony Bartimeo dia hoe anto tsy nisy fiafarana ny nataony ary ny faharoa dia fatokiana no nanatonany ny tompo anto tsy nisy fiafarana zay izany no hitantsika raha vao miresaka hoe Bartimeo jamba nangataka teo moron-dalana isika raha vao mieritreritra n'izany sika dia indrindrindrindra raha miverina miainy zany tantaratany zany orakoraka nge zany ry olona tabatabany zany dia zao ny zavatra hitra tsy nalala menatra mihitsy Bartimeo na natanteraka an'izany na ny rarana azy na ny sakanana azy na ny takonana azy tsy ho hitany Jesosy fa dia niorakoraka tsy nalala menatra izy noho ny fiheverany fa sao dia mba misy anjarany avy amin'izany Jesosy ilay avy any Nazareta izany amin'ny famindram-po izay ampitoeriny amin'ny olona izay raisiny ary ny faharoa tsy natahotra izy fa fantatra fa na ny vahoaka na ny mpianatra dia ny sakana azy avokoa viaza manao zao anao tandremo ianao sisisisisy ary no sakanana mihitsy izy saingy tsy natahotra izy fa sady niorakoraka izy nanao izay alalàna sy afantarana ary ahenon'ny tompo fa misy olona mitaraina sy miandrandra famindram-po ao ry havana malala ao amin'ny tompo izany rehetra izany no nataony Bartimeo jamba mba hahatonga ny tompo hitodika hijery azy ry havana malala ao amin'ny tompo zany fomba amin'ny Bartimeo jamba zany no fampianarana ho atsika ihany koa rehefa mitady ny tompo anao mangetahita ny tompo anao mila ny famindram-po ny tompo anao dia aza malala menatra mihitsy io zany tsy misy hoe aleoaloha anao diplomasia tsisy diplomasia zany rehefa mitady ny tompo any toerakafa manao diplomasia raha ohatra ka anao fa ao amin'ny tompo dia mikikika mihitsy ary tena mitady fatratra na dia mahamenatra aza ny fomba sisehoany zany eo amin'ny fiarahamonina ary tahaka izany dia hitantsika tsara tsy nisy tahotra teo aminy fa dia nataony izay henon'ny tompo azy ary nisy vokatra izany ary dia izay nilazana amintsika eto hoe mianara amin'ny Bartimeo jamba
mianara ny Bartimeo jamba sao sika mieritreritra ny tenantsika ho mahiratra hay jamba ary mbola jamba lavitra mihoatra no Bartimeo satria Bartimeo na jamba aza efa nahalala zany Jesosy zanaky Davida zany ilay Mesia tonga nandrasany jiosy teo aloha. Hitantsika ry havana fa misy fananarana ihany izay azo raisina. Jereo ny eo bokin'ny Amosy 7:7-10 ka hatramin'ny 7:10. Ao dia ahitantsika zavatra anankiray hoe rehefa ny olona no hafahafa dia izay ny fifarany. Aleo manao tahaka ny Bartimeo na mahamenatra aza ary tsy misy tahotra fa dia avy hatrany dia mangataka famindrapo. Fa ny mpanjaka Jeroboama sy ny olona izay niaraka tamin'ny mpisorona dia hitantsika ao anatin'ny tantara fa arakaraka ny nilazany mpanompon'Andriamanitra taminy fa izy losa amin'ny atambo izay hitranga amin'ity fireneny Israely ity. Inona no nataony? Nanapatra indray ny fahefana izy ka dia noroana indray Amosa hoe andany ianao any amin'ny tanin'ny Joda manao an'izany faminaniana izany fa tsy eto amin'ity tanàna ity. Mandany ianao. Ary izay le hoe manararoatra fahefana fa tsy nieno ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga? Afa-baraka. Izay le fafambaraka hoe ny vadinao dia jangajanga ho retany ho rendanitra ho hitapoko hitam-pirenena. Afa-baraka izany. Ny faharoa trapahoriana ary trapahoriana lalina satria maty ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Ary ny farany dia lanitsabatra izany firenena izany sy ny mpanjaka ary ty mpisorona izay niezaka nandroaka ny mpaminany nilaza izany vaovao mampalahelo tokony eritreretan'izany. Ny olona rehefa mandreny teny ka hita fa tahaka izao ny zavatra hitranga fibebahana no atao fa ny azo kosa fanapara-pahefana ka nandroaka ny olon'Andriamanitra izay nitondra vaovao mampitandrina sy mampiomana mba hiovana fosy fanahy hibebahana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa ry havana arak'izay hitantsika sy nambara tamintsika momba n'ity Bartimeo jamba ity dia izao fatokina ny nanatonany ny tompo. Rehefa nandreny ny tompo fa misy olona miorakoraka tsy mety mijanona mihitsy dia nierika Jesosy ary niteny tamin'ny mpianatra hoe sevo makaty izy ary tonga ny mpianatra. Niova ny mpianatra ary izay ny mba hifianarina ao antsika ihany koa. Rehefa izay no teny, izay no azo avy amin'ny tompo. Zareo nasika be tamin'ny Bartimeo sy ny sisa dia tonga nanatina amin'ny Bartimeo matokianao mitsangana fa miantso anao ny tompo. Zay zany ny fiovana teo amin'ny mpianatra. No raisiny tamin'ny fifaliana ary netiny tamin'ny mpitiavana teo anatrehan'ny tompo ity lehilahy jamba niorakoraka ity. Ary teo anatrehan'izany Jesosy dia fantatritsika tsara ny teny nataon'ny tompo. Ary izany no hitondrana amintsika ihany koa. Lesona ho raisina amin'ny anahafantsika n'ity Bartimeo jamba ity. Finoana tsy misy fisalasalana. Zany ny nataon'ny Bartimeo sy nasehon'ny Bartimeo. Tanteraka le tenin'i Jesosy hoe raha misy zavatra angatahanareo dia atao fotoany azo sahady dia ho azonareo izany. Ny Bartimeo dia zany mihitsy tsy nisy fisalasalana fa izay nambaran'ny tompo ary efa nandrandrainy dia indro azo ny tao anatin'ny fotoam-bitsy zany. Tsy nisy fitsaboana, tsy nisy fikitihana akory, tsy nisy fikarakarana hoe avy aty ny zanako, avy hoe jereko ny masonao zany sy sisa. Tsisy an'izany fa dia hoe ny finoanao zay no mahavonjy anao ary dia mandihana amin'izay. Sitrana avy hatrany tao anatin'izany olo zany satria finoana tsy misy fisalasalana no tao anatin'ny Bartimeo jamba. Ary efa nandrandrainy nandritry ny fotoana ny andrasany zany fiaviany nisy zanaky Davida ilay Mesia zany. Ny faharoa fanantenana efa lalipaka ny tao aminy. Ary zay no natonga azy nitady zany famindrapo zany hoe raha mamindra fo amiko io dia manantena fa azo zay zavatra ilaiko ary zay mahasoa indrindra teny fafana amin'ity fahajambana ity. Ary inona ny nanehoany an'izany?
nasehony fa niorina amin'ny antson'ny tompo lay nandraisan'ny fahasoavan'Andriamanitra, lay nandraisan'ny fitahian'ny tompo, lay nandraisany ny famindram-pony Jesosy namindra fo taminy ka nanasitrana ny masony. Hitantsika ry havana fa ny olona mahatsapa, makasitraka ary makatelona ary naray zany famindram-pon'Andriamanitra sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany dia nanaraka an' Jesosy izy, tonga mpianatra Jesosy izy. Bartimeo jamba ranofo teo aloha fa mahiratra aranofo sady mahiratra ara-panahy ankehitriny. Zaho sy ianao ry havana dia aoka akalesona amin'izany ambary zany satria jereo ny Paoly apôstôly koa dia jamba nahiratra ny apôstôly Paoly. Fantatritsika zany tantara zany fa rehefa andeha andravany fiangonana izy anenjika ny kristianina izy sy ny sisa dia nisehon'i Jesosy ka jamba, ary rehefa nahiratra izy dia betsaka ny zavatra zay nataony ho fanarenana izany favoazana nahazo azy izany satria nandray ny famindram-pon'ny tompo izy. Ahoana ozy izy eo amin'ny Filipianina 4 hitantsika ao zao no nambarana: miezaka miazona zay niazona ny Kristy azy izy. Miezaka izy hiazona an'izany, faharoa izy miezaka izy hatratra ny marika azahoany loka ny fiantsoana ao amin'i Jesosy Kristy. Izany no nataony. Ary ny fahatelo, nizotra hatramin'ny farany tsy nisaraka amin'i Jesosy izy. Tahaka n'ity Bartimeo jamba ity hoe tonga sy lasa mpianatro ny tompo tao aorianany fahasitranana. Ry havana malala amin'ny tompo, zany indrindra no antso, zany indrindra ny lesona, zany indrindra no afatra apetraka amintsika kehitriny. Ianao ve dia tsy mba nahatsiaro sy nahatsapa fa nisy famindram-pon'Andriamanitra taminao? Na dia isika mieritreritra hoe mba tonga afaka mivavaka ihany, na dia efa ao amin'ny Maorisy aza ny delta inona moa izy dia tsy haiko intsony, na delta plus na delta moins na delta inona, fa dia fantatritsika tsara ao anatin'izany fa zay vary antonga rehetrarehetra tompoko dia fantatritsika raha nomen'Andriamanitra tombonandro sika dia famindram-po avokoa zany, valim-bavaka zay omeny antsika ka isika le matahotra tena nisitrika tany an-trano teo aloha dia indro ankehitriny tonga aty ampiangonana mivavaka. Isika zany zao no atao hoe Bartimeo, maneho zany fankasitrana an'Andriamanitra zany ka sady na mampatahotra azy, na manahirana azy, na efa nandalovany, na mbola tsy nandalovany, dia indro ankehitriny manao Bartimeo avokoa isika, manaraka an'ny tompo. Ry havana malala amin'ny tompo, zay indrindra no nilazana tamintsika teny am-piandohana hoe tsy Bartimeo jamba kory nila ika zay mijoro eto, fa Bartimeo jamba dia le jamba nahiratra ao amin'i Kristy, jamba teo aloha ara-panahy, fianahiratra kehitriny, variana tany amin'mirehaka momba n'izao rehetra izao taloha satria tsy mbola afaka nandray anjara sy niditra tao anatin'izany fiainan'ny fiangonana izany, fa ankehitriny kosa dia indreo izy ireo hitanareo ka raha miakanjo manga misalotra fotsy izy dia aza atao hoe sinoby fotsiny, fa sinoby tsara mihitsy. Zao le fanamiana mahafinaritra, tena fanamiana tena azo lazaina fa tena mety amin'ilay ankehitriny, fa eo anatrehan'izany mihitsy ny any ony fa na inona fomba fijeriny zao tontolo zao azy amin'ny mahalaika azy dia olon'ny Kristy izy. Bartimeo jamba manaraka an' Jesosy satria lasa mpianatra Jesosy. Faly sady ravo tretrika ny fiangonana Paribe Famonjena ry havana, ary izaho koa toraka izany. Rehefa nandreo maly tao anatin'ny fankalazana ny 520 taona nitsanganana sy nijoroany zany vondrom-paritany laika zany teto amin'ny synodam-paritany. Faly sady tretrika tokoa, olona zany ohatran'izao tsika tonga zao, ohatran'izao zay le tonga. Ary tao anatin'izany dia napetraka manokana ao anatin'izany fotoana zany olona iray tato anatin'ny fiangonana misy atsika, lay atsony Maroy Bogosy, dia lalina kosa fa tena Bogosy ngarainy, tsy nisy Bogosy tahaka azy omaly,
fa izy ny tena bogosy indrindra satria namena toerana ny avaka mihitsy izy tao anatin'izany. Tsy dia izay loatra zay mombamomba azy alao any anazy zany, fa lay asa mpanompoana zay nataony toujours malade jamais mort. Zany koa isan'ny anarana zay netiny tao anatin'izany ary nahatsiaro an'izany azy satria nisy fotoana tao anatin'izay dia zao ny teniny faniditra hôpitaly izy. Aloha ivoaka ozy izy fa lahady ny andro fa za tsy maintsy mivavaka. Dia hoy ny dokotera ianao nge mbola tsy mahazo mivoaka raha vao tsy avoakanao izy izy dia ivoaka ihany ary tsy verinato intsony. Fa aloha ivoaka fa rehefa alefanao mivoaka lahady andeha hivavaka dia verinato alatsinainy miditra ato analahady ariva. Dana rozy izy ny dokotera fa kizitiny le rangahy ty verina somatsara izy tao amin'ny hôpitaly, sitrana somatsara, lasa indray manatanteraka ny asan'ny tompo. Ary ny faniriana tao anatiny zany atao hoe vondrom-paritany laika zany toa hoe mba izy bogosy timbony marobe eto amin'ny vondrom-paritany laika ary indrindra eto amin'ity fitandremana amparobe famonjeny ity. Ry havana malala ao amin'ny tompo, inoko fa maro ary inoko fa betsaka ny amintsika izao, tsy ho lahy tsy ho vavy fotsiny zany fa isika rehetra mihitsy mba ho tahaka n'io mpanompon'Andriamanitra io. Niniko tsy ho tononona anarana izy na dia fantatrareo azy satria ny asan'ny tompo no nanomezana azy fakasitrahana ka ho tsarovano modely eo amin'izay fandraisana andraikitra sy ny fijoroana ary ny faharetana ao anatin'izany atao hoe vondrona fototra laika zany ao amin'ny fitandremana vondrom-paritany laika eo amin'ny synodam-paritany zany. Zany ry havana no andrasan'ny tompo amintsika ihany koa. Isika rehetra izao tsy hoe ho ao amin'ny laika daholo isika rehetra fa raha ny antso aloha eto dia midira laika ary zalahy, midira laika. Ho anareo izay fa mahatsiaro fa hoe tokony andray anjara ka tsy mety aminareo satria ny asy ny famonjena mihira nefa izay manao feomborondolo. Aiza nidirana ihany kitsoroahan-dralany zay hoe ity olona ity ampianarina fa tsy mety maika zany ny feoniko. Ampanao feo fahatelo izy fa feo fahatelo ngamba manga kokoa dia mba tiany fa dia tsy mety manao izy satria karakara feo izy ka tsy hany. Ampidirindray esteke izy efa mihoatra ny 5 taona ka ninonany ny esteke ka latsak'izay dia aiza zany ampidiro RFF izy nga izy afaka mihetsiketsika tsonika tsy mipitsoka ny tongony raha mandeha manao sisa midira laika tompoko fa zany nalana vavy tsy mialonjafy io ka dra afaka miditra ao daholy na manana fanomezam-pahasoavana ianao na tsy manana ary ny laika tsy mijery anao hoe manan-karena ve anao sa mahantra fa rehefa miditra ao anao ny fitahin'ny tompo mampanankarena anao raha ohatra ka izay ny tadiavinao mivavah tsara dia tahin'Andriamanitra ianao tahaka miparty meo jamby io jamba taloha fa mahiratra kehitriny. Izay rehetra miditra ao anatin'izany dia aza tenenina tsony hoe ry laika Bartimeo jambo fa atao hoe ry laika Bartimeo nahiratra tongava soa ianareo fa miandry ianareo ny tompo amin'ny asany. Ry havana malala ao amin'ny tompo araka ny voalaza teny am-piandohana dia ny hoe anio dia fotoana azy ianao fa ny sekolelaty fanadinana mitondra bavaka an'izany isika mba aharitra amin'izany ny zanantsika ho voataiza tahaka ny Bartimeo ka nalala n'izany Jesoa avy any Nazarena zanaky Davida ilay Mesia ho tonga izany. Zay ny tezahana azy ao, zay ny karakarana azy, zay ny anabeazana azy ao dia ho tahaka n'izany tokoa ny zanantsika rehefa voataiza ao anatin'izany. Kolokoloa izy ary toany fa manatanteraka fanadinana ary ohatran'izany ilay amin'ny herinandro avy hanao BEPC dia eto ambavaka tsara ary mba handray zany famindram-pon'Andriamanitra mba ho afaka BEPC daholo ny zanantsika amin'ity 120 ity ao anatiny zao fankalazana 100 taona ny fiangonana zao mba ho tantara mipetraka zany hoe tamin'ny 100 taona ny fiangonana afaka fanadinana ara-panjakana daholo ny zanaky ny fiangonana fa naninona Bartimeo jamba nahiratra noho ny famindram-pon'Andriamanitra ka dia afaka daholo. Ry ray aman-dreny, tsika ray aman-dreny fantatra tokoa ny fahaseranana
ary hita fa mafy zao fiainana zao aterak'ilay valina reton-dozy io kanefa dia zao noho izy mety raha o amin'i Kristy manaova tahaka an'ity Bartimeo ity aza misalasalana mianahana fa rehefa miteny ny tompo ka miantso dia aoreno amin'ny antsony tompo ny fiainanao fa ny olona mahay manorina ny fiainany ao amin'ny tompo no ny antsony dia zany ny voaka ao mpandresy ary mandray ny fitahian'Andriamanitra misitraka ny zava-tsolony lanitra eo amin'ny fiainany ho an'Andriamanitra irianany ny voninahitra amen. manoloana zany tenin'Andriamanitra nomenantsika zany ry havana dia lehibe loatra ny fitiavan'Andriamanitra antsika nefa koa samy miaiky isika fa tsy tanteraka anatrehan'ny tompo ndeha antoraka aminy ifona ary koa ndeha antoraka aminy ifona ary aoka ny fontsika iombona amin'izao vavaka izao hivavaka isika lehibe ny fitiavanao ry tompoandriamanitra io ka nanomezanao ny teninao izay nitoriany mpanompanao taminay mazava aminay ry tompo fa raha tia hitanao izahay dia tokony antsoantso tsy misy fiafarany tsy hananana ianatr'olona natahotra zany ary amin'ny finoana tsy misy fisalasalana no iantoroahana sy anamboroahana aminao ny zavatra mahatery anay na retina zany na zavatra hafa ary tokony hanana fanantenana lalipaka mba hahazo valim-bavaka sy fanasitranana ndisa nefa tompo mahatsiaro izay fa tsy tanteraka raha nandray zany hafatrao izany koa mangataka famelana keliko avy aminao izay ry tompo mamelano fahotanay rehetra tompo noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay efa maty fanitsangana tamin'ny maty mba ho famelana ny elokay tompo mino izay fa mpamalo vavaka sy be fitiavana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany amen.
hoaisy io anao izay mibebaka marina tokoa mitsangana ndray famanakeloko atotr'Andriamanitra. Fa hoy ny tompo, fa alaiko avy any amin'ny jentrisa ianareo, ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko ho any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampanareo rehetra no hanandiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fovato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka anaraka. Fa velany eriko ao no anara-masina midira tompo. Alleluia. Amen. Sambatra zava-dehibe loatra riavana ny fitiavana sy fandrapon'Andriamanitra amintsika isan'andro. Koa andeha isika hiaraka ny mampavy-maso tonotsika ianatran'Andriamanitra sy ny olona iarahantsika mamonina fanakempiana kristianina izay asantsika antemona amin'ny azon'ny tontolo izao dia ny fanakempiana lahana fahatelo na ny fanakempiana araka soatra masina izany. Pejy faefatra ao amin'ny iran'ny finoana ho antsika izay manana iran'ny finoana. Mino an Jesosy Kristy zanany tokana tompoko midran'Andriamanitra izay famanana sy ny tany Andriamanitra izay fanana Andriamanitra izay fitiavana Andriamanitra izay
tonga eo fotoana andrenesana ny taty sy ny asan'ny vonona fototra laika atsika ry havana sy ny afatra avy any amin'ny fohy be sampana fivondronana laika isika. Ary ny valin'ny asako dia eo amin'Andriamanitra. Isaia 7:7 tapany farany. Toy izao ry havana nitatitry ny asa vita ny taona 2024 ka hatramin'ny anio fa 12 Jolay 2024. Amin'ny maha-isan'ireo sampana 7 amin'ny fohy be azy, ny sampana vondrona fototra laika eto Amparibe famonjena dia tsy mijanona eto amin'ny fitandremana ihany fa mivelatra amin'ny any ivelany ihany koa. Toy ny fanatrehana fanasana samihafa avy amin'ny sampana fivondronana laika, ny vondrom-paritany laika, ny vondrona fototra laika amina fitandremana hafa ary ny fohy be FJKM. Noho ny amena ara-pahasalamana sy ny fiboana nefa ka tsy nahazona ny vorivory, teo koa ny fidin'ny fiangonana mihitsy ara, dia maro ireo asa tsy tanteraka. Isaorana nefa Andriamanitra tompon'ny asa fa nisy ihany ireo vita, ka ireto avy izy ireo. Fiarah-miasa amin'ny fohy be FJKM. Ny fiarah-mivavaka izay natsoin'ny fohy be FJKM hitondrana am-bavaka ny tao-piasana 2024 sy ho fiarabana ny filohan'ny FJKM mianakavy noho ny taona vaovao dia tosa soamatsara izany fotoana izany izay natao teny amin'ny Coliseum tao anatin'ny fanajana tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana. Noho ny fangatahan'ny fohy be dia nanao tolo-tanana ho fanampiana tamin'ny vato natsonotry ny tany ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitandremana misy atsika. Ireo asan'ny tanterahana niaraka tamin'ny vondrom-paritany laika kosa. Fandraisana tamin'ny fomba ofisialy ny présidence synodaly vaovao an'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana rehefa avy nalain'ny délégation vitsivitsy tany Tomasina. Izany dia nataony sabotsy 7 Janoary 2024 tany Mahitsy. Ho fifampiarabana noho ny taona vaovao dia nanao fanimpom-pivavahana tao amin'ny FJKM Andavamamba Philadelphia ary avy eo niara-ny kroana tao amin'ny Live Hotel Andavamamba ny sabotsy 17 Febroary 2024. Omaly sabotsy 17 Jolay araka ny efa ny voalazan'ny mpitandrina teo dia nisy ny fanimpom-pivavahana ho fankalazana an'Andriamanitra noho ny 15 taona ny vondrom-paritany laika eto amin'ny synodam-paritany andrefana sy ho fanehoana ny fankasitrahana an'Andriamatoa ilay Razafindratrimo izay filompanorina ny vondrom-paritany laika. Toy izao kosa ireo asa tato anatiny. Fifampiarabana noho ny taona vaovao ny Alahady 2 Febroary 2024. Famangina ny Kolejy teolojika Ivato ka nanomezana rano-mapapie 530 ho an'ireo mpianatra mpitandrina ny zoma 12 Jona 2024. Fanomezana siramamy ray gony izany hoe 50 kilao ho an'ireo mpianatra soratra masina eto amin'ny Fokontany sy ireo mpianatra mpitandrina izay ampian'ny fitandremana. Fiaraha-miosina teny amin'ny espasy fitiavana Lasora ny sabotsy 20 Novambra 2024. Famangina ny FJKM trano vato Ambotrandrenana Aro Lovasoa ny Alahady 12 Novambra 2024. Sakafom-pifaliana natao tao amin'ny espasy Mateoty ny Alahady 17 Desambra 2024. Fifampiarabana noho ny taona vaovao ny Alahady 7 Febroary 2024. Famangina ny Kolejy teolojika Ivato ka nanomezana rano-mapapie 900 ho an'ireo mpianatra mpitandrina ny Alakamisy 12 Martsa 2024. Famangina ny Kraisy Ambatonakanga sy ny Topaza ny Alakamisy 17 Martsa 2024. Mariana fa io moa dia ao anatin'ny sorotrasa 2024. Famangina sy fampaherezana ireo namana narary na nydona Paorina. Ilana tiany indrindra amin'ireo namana sasany izay tsy mbola voavangy noho ny tsy nahafanana anao izany. Fandraisana anjara tamin'ny hetsika fitafy gasigasy izay nikarakarain'ny 460 ny Alahady 17 Jona 2024. Famoran-jaza fao be ny sabotsy 10 Jolay
2 tamin'ny Enora Maraina, fivoriam-be voalohany sabotsy 10 Jolay ihany, 2 tamin'ny 10 sasany atoandro, ary fiaraha-miosina ny sabotsy 10 Jolay tamin'ny 12 atoandro, izay nitoy tamin'ny fiaraha-misakafo. Ny zoma 9 Jolay ariva sy anio alahady 12 Jolay dia ny vondrona fototra laika no mitarika manontolo ny fotoana natokana hiderana an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra hatrany izay hay no ny fahatanterahan'ireo asa rehetra ireo, ary mbola mametraka ireo asa marobe mbola kasaina atao ambany fitarihany. Ankasitrahana ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina mivady, ny mpitandrina mizadra rà, ny fiangonana manontolo, nanoana anay foana sy ny trotro ambavaka anay. Fa hoy soratra masina ao amin'ny epistiliny soratan'i Jakoba 2:5-20, koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ho famaranana dia ampatsahiviny itsika mpikambana ato amin'ny vondrona fototra laika rehetra sy ireo izay maniry anatevina ny sampana, iombina amin'ny fanompoam-pivavahana karakarain'ny sampana fivondronana laika. Anio tolakandro manomboka amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny FJKM Ambatomaro Fehizoro. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa asika kosa ny faherezana. Amen. Ao arin'ny famakinany hafatry ny alahady ny SFL ry havana dia mitsangana isika mpikambana ato amin'ny VFL anao hira. Hafatra alahady ny SFL 2:20 amin'ny fifaliana no amangina ibrofo be sy ny tony ny SFL tsika vahoaka an'Andriamanitra tsy akanavaka eto anivon'ny FJKM. Isaorantsika mandrakariva ny Tompo Jesoa fa na dia teo aza ny zava-misy natrehantsika noho ny fahalasan'ny filohan'ny SFL Andriamatora David Sondry aparan'i Benjamin, eo koa ny ame anara-pahasalamana sy ny fahasahiranana nateraka izany teo amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny fiangonana, dia mbola velona tra-pamonjena isika natratra izao alahady ny SFL 2:20 izao. Ao anatin'izao fahasahiranana izao indrindra no hanetanana ny laika sy ny vahoaka kristianina FJKM rehetra mba hijoro amin'ny finoana ka haneo izany amin'ny asa fanaova-tsoa ho anisany ankohonana sy ny fiangonana ary ny mpiarabelona amin'ny fampiasana ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Hanetanana ny laika rehetra koa ny tondra ambavaka samy kambana VFL, ny mpitandrina, ny VPL sy ny SFL ary ny FJKM mba hanehoan'ny tompony heriny sy ny voninahiny ny fiainantsika mpino azy na dia mandalo fotoan-tsarotra aza. Tsy ho adinitsika koa ny mitondra ambavaka ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy rehetra eo anatrehan'Andriamanitra mba hiasa ny fanahy masina ka hampibebaka sy hanasitrana ny tanitsika. Manohy ny herinandro mihoatra noho ny sasany koa isika araka ny tapaky ny komity fohy be ka atolotra miaraka amin'ny fandaharana iombonana ny taridalan'ny toriteny isan'andro mandritra io. Amin'ity taon'ity moa dia manomboka ny 12 Jolay ka hatramin'ny 20 Jolay 2:20 ny alahady ny SFL izany herinandro izany. Raha sitrapon'ny Tompo dia atao any Fenerive-Est ny fiaonam-bentsika SFL amin'ity taona 2:20 ity. Ao anatin'izao fahasahiranana lalovantsika izao dia mampahery ny laika sy ny vahoaka kristianina FJKM rehetra izahay mba hijoro mandrakariva amin'ny finoana sy ny fahamarinana ary ny fifankatiavana, satria vanim-potoana sarotra toy izao no ararotin'ilay ratsy amelarana fakapanahy amin'ny endriny maro
anakorontanana ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ary ny firenena. Manoloan'izany dia tsy maintsy mijoro isika hanao soa ho an'ny mpiarabelona amintsika, fa hoy ny soratra masina hoe ary aza ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika. Galatiana 4:9-7. Ary entanina ihany koa ny VFL sy ny VPL rehetra mba hanohy sy hanatanteraka ny asa izay azo tanterahana, fa tsy raviravitanana manoloana ny sarotra, aza mety ho resiny ratsy fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Romanina 12:1-20. Eto ampamaranana dia mirary antsika vahoakan'Andriamanitra mba hanana ny toe-tsain'ny mpandresy hatrany, satria manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Romanina 9:7-7. Dia hitafy fahavononam-panahy, tsy hay hozongozonina isika satria manana fanahy masina miasa sy manolo-tsaina ao anatintsika. Dia hiariary mandrakariva amin'ny toetra sy ny asa ataontsika ny voninahitr'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ka tanteraka ny teny fanevy isika araka ny Matio 5:7 hoe inona ny ataonareo mihoatra noho ny sasany, sy ny araka ny Jakoba 5:20 hoe ary izao kosa aneo aminao ny finoko amin'ny asako. Manao veloma mahafinaritra amin'ny anaran'ny Tompo ary mirary ny atratrarantsika ny herinandro mihoatra noho ny sasany sy ny alahadin'ny SFL 2024 indray. Ho an'Andriamanitra irery ihany any amin'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Birao sy ny tonian'ny SFL. Izao sika riavana dia hitsangana ny mpikambana hanao hira isika. Aorian'ny sabana dia handremona raha fiangonana isika. Hitsangantsika ary atsika tokona koa ny hira fa ny VFL hitsangana. Finaritra ry fiangonan'Andriamanitra manonona ny fiadanan'ny Tompo anareo ary tononona manokana zany ho anareo mpikambana manontolo ao amin'ny vondrona fototra laika. Ho aminareo ny fiadanan'ny Tompo.
saorantsika ny tompony amin'ireo mpanompony izay navita ny fiazakazahany fa izao sy ianao kosa dia atsiaro ity teny faneva fankalazantsika an'Andriamanitra no faha-20 taona ny fiangonana hoe fa masina ny tempolon'Andriamanitra dia ianareo izany koa miorena amin'ny antson'ny tompo. Atolotra antsika ireo tsara ho fantatra mahakasika ny asan'ny fiangonana. Maromaro ireo taratasy voaray avy any ivelany ary koa fanasana. Avy amin'ny Brahoany ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Ampatsahivina isika efa nambara ny sesisesy teto ihany izy ity fa ho tanterahana ny alakamisy ho avy izao 20 Jolay 2022 amin'ny 7 sasany eny amin'ny FJKM Ivato Seranana vavahadin'ny lanitra ny alahadin'ny président synodaly Antananarivo Andrefana. Dia ahitana isika fiangonana indrindra isika izay eny amin'ny faritra Ivato mba hanotrona izany fotoana izany hitondram-bavaka ny président synodaly. Avy amin'ny FJKM manosy vavaka avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana dia ny FJKM manosy vavaka Ambohimanarina. Jobily fa 520 taona mahampitandrina sy fa 30 taona mahampiandrana Andriamatoa raha faralahy manana Jean Chrysostome mampitandrina sy ny ankohonany. Izany dia isy ny fanompoam-pivavahana ho tanterahana ny zoma 13 Jolay amin'ny 7 ora sasany eny Anosy Vavaka. Avy amin'ny ovakiko misesy arak'izay fandarana mandritry ny herinandro izy ity riavana. Avy amin'ny fobe FJKM ihany fikambanan'ny Masera Mamre. Isy ny fanompoam-pivavahana fanokanana Masera FJKM 4 rahavavy. Rafaramalala Christine, Razaza Roavana Pierrette, Ramilson Dina Raymond Elisa, Randrenjana Armina Felaniony. Ny fanokanana an'izy 4 rahavavy Masera FJKM dia ho tanterahana ny sabotsy 20 Jolay amin'ny 7 sasany ao amin'ny FJKM Ambavady Mitafo. Asaina isika anotrona sy hitondram-bavaka izany fotoana izany. Avy amin'ny sampana fivondronana laika. Fanasana ny vondrona fototra laika sy ny fiangonana amin'ny fampom-pivavahana hitondranam-bavaka ny asa laika manda kolikoly. Ny sabotsy 20 Jolay amin'ny 2 sasany tolakandro ao amin'ny FJKM Katedraly Analakely. Ny ray aman-dreny filohan'ny FJKM nitondra ny fampianarana amin'izany fotoana izany. Fanasana avy amin'ny fiangonana Loteranina Malagasy. Fitandremana Ambatovinaky. Fanompoam-pivavahana Ivon'ny Jobily 50 taona. Ho tanterahana amin'ny herin'ny anio alahady 15 Jolay amin'ny 4 ora sasany maraina. Isy ny solon-tenam-piangonana anotrona izany. Avy amin'ny paroasy internasional Andohalo. Tahaka ny mahazatra isam-bolana dia misy ny fanompoam-pivavahana amin'ny teny anglisy dia manasa antsika izy ireo izay maniry hanatrika izany. Mila amin'ny alahady 15 Jolay amin'ny 4 ora maraina. Mila mandefa SMS amin'ny laharana 032 02 635 62 anefa izay maniry hanatrika izany fotoana izany mba mandray ny laharana fidirana. Avy amin'ny firaisan'ny lolona sy diakonina Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ho tanterahana amin'ny alahady herin'ny anio ny famoahana ny mpitandrina sy ny mpampianatra. Nisy fandaminana vaovao riavana voaray omaly dia ampahafantarina ny diakonina sy isika rehetra fiangonana izay maniry hanatrika izany fotoana izany. Fanompoam-pivavahana roa no tanterahana ao Antsahamanitra. Ny voalohany amin'ny 12 ora atoandro ary ny faharoa dia amin'ny 3 ora tolakandro. Ny amin'ny 12 ora tolakandro, amin'ny 12 atoandro dia famoahana ireo mpitandrina. Maromaro ireo mpitandrina, anisan'izany ny mpitandrina amin'ny zaza eto amintsika sy ireo izay nanao stage, maromaro izy ireo teto amintsika. Ny tolakandro amin'ny 3 kosa dia ny mpampianatra, famoahana mpampianatra FJKM. Araka ny fandaminana dia ny voameran'ny asa vavolombelona no manatanteraka ny asa fanompoana amin'ny 12 ora atoandro ary ny voameran'ny fifandraisana kosa ny amin'ny 3 ora tolakandro. Mandray ny fandaminana ianareo ny sabotsy ho avy izao eny Antsahamanitra amin'ny 4 ora maraina. Ireto kosa ny taratasy ny raharaha anatiny. Araka ny nambara teo am-panomboana ny fanompoam-pivavahana dia alahady fa 7 manaraka ny Trinité anio ary hitondrantsika mibavaka manokana ny vondrona fototra laika manerana ny sahan'ny FJKM sy eto anivon'ny fitandremana. Ndrakitra voalohany anio dia ho amin'ny fiainan'ny fiangonana ary ny faharoa kosa dia entintsika noanana sy ho fiara-miasa amin'ny vondrona fototra laika amin'ny asa pahasoavana izay tanterahana izy ireo. Mianatra ny katekomenina ny tolakandro amin'ny 2 ora sy fahefany. Ny lesona dia ny fanambadiana kristianina. Toy izao ny fandaram-potoana amin'ity herinandro ity. Hanomboka rapitso alatsinainy ny herinandro-bokatry ny rindra fanatanjahantena sy fialamboly. Omenanareo avy eo ny andinindininy makasika izany.
misy mpiomana mpitandrina efatra hanatanteraka soutenance mémoire dia manasa antsika fiangonana parobe famonjena satria dia natatanteraka asa ary niara-niasa tamintsika izy ireo nandritra ty taona ity. Ny talata 20 Jolay misy 3 izy reto. Amin'ny 7 ora maraina dia anjarany Ramatora Zafindrakoto Fanjarivelo Perle,any hoe pasteur Perle, ny lohahevitra ny mémoire dia hoe ny fanahy masina sy ny fitiavan'Andriamanitra. Manarak'izay, amin'ny 10 ora atoandro dia fanasandra-matora Milson Diamondra. Ny lohateny ny mémoire dia hoe l'homme nouveau face au péché et à la perfection. Io talato io ihany amin'ny 2 ora atoandro fanasana avy amin'Andriamatora Zafinarivo Andretsilavina Nofy. Ny lohateny ny mémoire kosa dia amin'ny teny anglisy ilay izy fa nadika amin'ny teny malagasy manao hoe fitsikerana amin'ny alalan'ny fotom-pampianaran'ny fiangonana ny serasera ny FJKM nandritra ny taona 2022. Ary efatra farany fanasana voaraintsika avy amin'ny mpiomana mpitandrina dia avy amin'ny Ramatora Soarivony Njaratiana Eliza, pasteur Vony, alarobia 20 Jolay amin'ny 2 ora tolakandro. Ny lohahevitra, ny lohatenin'ny mémoire kosa dia hoe filazantsara mampivoatra ny fiariana ao amin'ny commune Marovoay, distrika Marovoay. Samy ao amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga izany rehetra izany, izay maniry hahazo fampianarana sy andray ny fampianarana avy amin'izany ary anohana an'ireo zanaky ny fiangonan'ireo dia tongava riavana amin'izany. Mitohy ny fanompoam-pivavahana isaky ny zomahariva amin'ny 5 ora hariva ny fanompoam-pivavahana zomahariva riavana. Ny maraim-baovao dia isaky ny sabotsy ihany aloha hatreto amin'ny 7 ora sasany maraina. Amin'ny 9 ora sasany maraina, misaotra nanitsy. Ny fivorian'ny sampana mitaiza tanora kosa dia ho tanterahana ny sabotsy amin'ny 7 maraina ny ratsana fanantenana, ny taniketsa ny tolakandro, ny sampaty ny asin'ny famonjena. Ny STK kosa dia nalady tolakandro. Entanina isika noy ny famakiana ny boky epistily ny soratan'ny Paolo an'ny Romanina. Mitohy hatrany ny famakiantsika izany. Raha hatreto aloha dia tokony efa nahavaky ny Romanina toko 9 manontolo isika dia toy izy zany riavana ho raisintsika hatrany ny fandaminana ny fampianarana avy amin'ny mpitandrina. Toy izao ny toetry ny vola nandritra ny herinandro. Ny rakitra voalohany dia mitotaly 441 400, ny rakitra nanoanantsika ny sampana tanora kristianina dia 682 600 ariary. Nisy rakitra no tanterahantsika tany atokantrano nandritra ny fikatonan'ny fiangonana dia voaray tsara izany riavana 100 000 ariary. Ny adidy voaray 100 000 ariary. Ny rakim-pisaorana sy voady 2 436 000 ariary. Ny rakitra zomahariva nandritra ny fanompoam-pivavahana 56 700 ariary. Fararakitra avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy Ralson Charline Naranjaika 100 000 ariary. Ireo rehetra ireo dia mitotaly 3 916 700 ariary. Fiantsoana fanambadiana. Iangaviany hitsangana Raeto, Andriamatoa, Andrianarson, Andrianarsoa, Zo Andrianina sy Ramatoa, Andriamandimsoa Fi. Ny sary atsisy ia. Andriamatoa, Andrianarsoa, Zo Andrianina. Zanak'Andriamatoa, Andrianarsoa, Bruno sy Ramatoa, Ramiaramanana, Josiane. Dia mangataka ny anamasinana ny fanambadiany amin'ny Ramatoa, Andriamandimsoa Fi. Zanak'Andriamatoa, Andriamandimsoa Harrison sy Ramatoa, Andriambao Nirina. Ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo dia ho tanterahana ny sabotsy 7 Aogositra 2022 amin'ny 12 ora atoandro eto amin'ny FJKM Parobe Famonjena. Ity no fiantsoana voalohany. Saotra riavana, mazoto toerana. Faharoa, Andriamatora Benandrasana Arjaona Andrianina, Zafy sy zanak'Andriamatora Zao Arvero Soljanina sy Andriamatora Benandrasana Jaona sy Anitra Mivady dia mangataka ny anamasinana ny fanambadiany amin'ny Ramatora Velonjanahary Harena Valsoa, zanak'Andriamatora Benandriamanitra Samuel Joseph sy Voaja Mivady. Ny fanamasinana ny fanambadiana dia ho tanterahana ny zoma 3 Jolay 2022 amin'ny 12 ora atoandro eto amin'ny FJKM Parobe Famonjena. Ity no fiantsoana faharoa.
ho tanterahantsika anio aoriny ny fanompom-pivavahana ry havana ny fampahirezana ireto fianakaviana tratry ny manjo ireto. Araka ny fandaminana ny fiangonana treto aloha dia tia mpiangonana ry havana no tanterahantsika ny fampahirezana. Tarak'izany ny ilazana ny fampahirezantsika ny fianakaviany Tobokla Ratsimba ary Jaona Maherisoa Andrianaina sy ny fianakaviany Tobokla Rabekoto Solofo Nirina. Izao kosa ny vaovao vitsivitsy avy amin'ny sampana ry sampanasa ary ny komity. Ampatsahivina isika mpandray ny fanasan'ny tompo fa hisy ny fivoriana katoko ny fandraisana amin'ny alahady 5 Jolay 2022 aorian'ny fampom-pivavahana. Araka ny hitantsika ry havana dia misy ny mpandray ny fanasan'ny tompo mandray anjara amin'ny vavaka, ranom-bavaka mandritra ny fiomanam-panahy izay manirana tanteraka vavaka andray anjara amin'izany ranom-bavaka izany dia manantona ny voameran'ny aim-panahy misoratra anarana dia izy ireo no mandamina antsika amin'izay fandraisantsika anjara amin'ny vavaka mandritry ny akatoko ny fandraisana. Fa amin'ny sekoly alahady fampatsiahivana ny famaranana ny taom-pianarana ny alahady 5 Jolay ho avy izao amin'ny 7 ora latsaka fahefany. Tongava ihany zany aloha mianatra navita raha ny fanadinana satria sy ny grand goûter izay efa homaniny sampana. Toy izao ara ny andinindininy makasiky ny herinandro bokatry ny sampana rindra fanatanjahantena sy fialamboly. Mankalaza n'Andriamanitra tsika noho izany noho ny 20 taona ny RFF dia hiaraka isika hifanotrona amin'izy ireo mandritra ity herinandro ity. Ny alatsinainy 7 Jolay amin'ny 9 ora latsaka fefany dia fampianarana miaraka amin'ny AFF. Ny zoma 13 Jolay amin'ny 5 ora riva dia ny RFF no hitarika ny fanompom-pivavahana sy andamina izany hiarahantsika miombona izany. Ny sabotsy 14 Jolay amin'ny 7 ora maraina dia fiarahan'izy ireo miaraka amin'ny mpianatra soratra masina eto amin'ny tanàna ny fiangonana. Ny alahady kosa ny maraina dia fanompom-pivavahana ivom-bokatra fa ny tolakandro amin'ny 3 ora dia hisy ny concert grand concert d'orgue aim-panahy sy feonorga eto amin'ny tanàna ny fiangonana miaraka amin'ny Rija Ramanatoanina, Miravo Famantanan-tsora Marolahy, Rindra Rakotsonina, Tsanta Randre Miajasoa, Tiksa Rasolo, Isonina, Irimana Nenikaja ary Elanto Rabiaza Maholy. Hotrony ny antoko-pirasy ny famonjena sy ny ankom-pideran'ny lanitra APL ny RFF amin'ny fotoana io. Tena afana ny fotoana zany io lahady tolakandro io ry havana ka dia ajaintsika trano ny fepetra ara-pahasalamana fa mba hifanotrona amin'ny RFF tsika amin'izany fotoana izany. Iangaviana ny AFF anantona ny sekretera-piangonana andray ny taratasy maika dia maika izay misy asa maika ho tanterahan'izy ireo. Farany taratasy fisaorana voaray avy amin'ny vondrom-paritany laika. Isaorana ny tompo fa tanteraka ny fiderana sy ny fisaorana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny ivon-jobily omaly 15 taona VPL vondrom-paritany laika Antananarivo Andrefana sy fankasitrahana ireo mpanompony marobe. Dia maneho ny fisaorana ny mpitandrina sy ny diakona ary ny fiangonana manontolo ny birao an'ny vondrom-paritany laika synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Izay ry havana no raharaha ny fiangonana ary asa iantsonantsika tsirairay avy. Tanterao ara ny fanomponao dia tsarovo hoe amparibe famonjena isika, mahatahiry ny finoana amin'ny fankaty ary miasa amin'ny fahazotoana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Rehefa malala androso amin'nyratra sy fanomezana isika, koa aoka hanao izany ampitiavana mba hakasitran'Andriamanitra araka voasoratra hoe manomezana Jehovah ny voninahitra ianarana, mitondra fanatitra makanesa eo akanjany. Mialohan'izany nefa dia hovakiana amintsika ireo voaty sy rakim-pisaorana nataon'ny mpianakavy ny finoana. Tiava an Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Lioka 10 andininy 17. Dia faly miarabantsika amin'ny naran'ny tompondray ry havana amin'izao alady maraina izao
ary dia faly miaraba manokana ny vondrana fototra laika amin'izao alahady-mbokatra izay natokany fiangonana ho anareo izao. Ny hira laharana 20 ao amin'ny firahana fanampiny no mantsika ankehitriny. Satria izao no niraketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Salamo 2:70, 4:40. Mpianatra iray izay miandry valam-panadinana amin'ny herinandro ity mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ary mangataka ny fitantanana avy amin'Andriamanitra amin'ny fiainana sy ny taom-pianarana rehetra izay ho avy, manolotra rakim-pisaorana ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonana ary mangataka ny hira laharana 20 ao amin'ny firahana fanampiny izay tanterahantsika ankehitriny. Izay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Romana 9:7-11. Mpianakavy ny finoana iray mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ho an'ny zanany lahy hanao fanadinana ara-pitso mba hitain'Andriamanitra azy ireo amin'ny fanadinana izay ataony, mba ho salama tsara izy ireo ary feno ny fanahy masina, manolotra ratim-pisaorana izay atolotra ho an'ny sampana sekulerary. Mangataka ny hira laharana 2:370 izay ho alamintsika amin'ny fampivavahana rehefa. Manatera fanahy-pisaoran'Andriamanitra ary efa ao amin'ny avy indrindra ny voadinao. Salamo 50:5-7. Mpianakavy ny finoana iray hanao fanadinana aram-pitso mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana
mba hanampian'Andriamanitra azy ka ho tsolovin'ny fanahy masina izy amin'izany. Manolotra rakim-pisaorana 10,000 ariary ho an'ny mpitandrina. Mangataka ihany koa ny hira fa 1,751 izay ho laharintsika amin'ny toy ny fampivavahana rehefa avy eo. Ny hira fa 9,751 ao amin'ny fiarana fanampiny no mantsika kehitriny. Rem-pianakaviany iray manefa ny voadiny noho ny valim-bavaka sy ny fitahiany rehetra. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ho an'ny ankonany rehetra ary koa mba nomezan'ny tompo fiadanam-po sy fiononam-po avy amin'ny fanahy masina. Mangataka ny hira fa 9,751 fiarana fanampiny ary manolotra rakim-pisaorana ho an'ny RFF. Ataontsika izany izao ny hira fa 9,751 ao amin'ny fiarana fanampiny. Omaly anio ary mandrakizay salamo 720 tonombavaka isa maraina manampy ary nanafakay tanaty ady maro. Andriamanitra dia afaka manovany zavatra rehetra ary mpitondra antsika ho any amin'ny fiainam-baovao ka manambana feno amin'ny fiainantsika. Miaraka amin'ny tompo dia efa ombiazana mandrakariva. Manasa antsika tsirairay avy aho mba samy hitady ny fiainam-baovao fa manana ny sahaza azy ny tsirairay. Ho tahin'ny tompo isika mianakavy eto amin'izao fitandremana izao. Manolotra rakim-pisaorana ao ny ho an'ny asan'ny fiangonana 50,000 ariary ary ao ho an'ny mpianatra soratra masin'ny fiangonana. Ny hira fa 9,751 no mantsika kehitriny fa tsara noho ny aina ny famindramponao ny molotro hideranao. Salamo 7:7. Tovolahy iray misaotra an'Andriamanitra indrindra fa nahazo valam-bavaka ka fampanadinina soamatsara. Manolotra rakim-pisaorana ho fandraisana anjara amin'ny asan'ny fiangonana ary mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana mba mbola ambin'Andriamanitra hatrany eo amin'ny fianarana manontolo ka ho tafita hatramin'ny farany. Mangataka ny hira fa 9,751 izay ataontsika kehitriny. Indro Andriamanitry ny mpamonjy ahy, ny tompo no mpanohana ny fanahiko. Salamo 4:7.
zazavavy iray hiatrika fanadinana BEPC manomboka rapitso manao rakiboady ka mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana, manolotra rakim-pisaorana ho an'ny sampana sekoly lahady ary mangataka ny hira fa 300 andiny voalohany zany hiry zany dia hoalarintsika amin'ny toy ny fantompo-pavahana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy, saotra dia rahalaza no natolotra ilay ray be famindram-po fa mbola nomeny izao tomponandro izao ka natratrarako ny 70 taonako. Aoka re ny andro sisa ny bokanao mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana sy ny hira feno tokony fanahy, manolotra rakim-pisaorana ho an'ray aman-drem-pitandrina ary ho an'ny mpianatra soratra masin'ny fiangonana. Ataontsika izany izao ny hira feno toky ny fanahy. Farandiavana dia ny hira 7:7 voalohany no mantsika. Vavaka fangataham-pitahiana. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Salamy 7:315. Renim-pianakaviana iray mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ho an'ireo zanany hanala fanadinana rampitso na ara-panjakana na fifindran-kilasy sy ireo ankizy rehetra hiatrika izany ihany koa. Izany mpianaka amin'ny finoana izany dia manolotra rakim-pisaorana izay atolotra ho an'ny sampana sekoly lahady 10,000 ariary, mangataka ny hira fa 7:7 voalohany izay tanterantsika ankehitriny. Taon'Andriamanitra reny ny voninahitra. Amen. Ary koa anavao manokrantsika amin'ny firentumana ho pitsanganana ny ravavaka voasoatra amin'ny fafana ary tanana amin'ny amelana iray izany. Raisinao ry tomposoa ny fanatitra izao amasinao avokoa izay atolotray anao. Zaya,
aoriana ny vavaka fangatahana dia ny hira 300 ny andinin'ny voalohany no ataontsika, ary aorianany tsodrano dia ny hira 2:700 ny andinin'ny voalohany no ataontsika, araka ny fandaminana izay notonon'ny mpamaky voady sy ny rakim-pisaorana teo. 300 ny andinin'ny voalohany, 2:700 ny andinin'ny voalohany, aloha sy aorianan'ny tsodrano. Hivavaka isika riavana. Misaotranao mandrakarivo izay ry Tompoandriamanitra io, fa manentana anahy ianao amin'ny fitezam-panazy atolotra ho an'ny fiangonana, mba hiorina amin'ny antsonao Jesosy Kristy, ka hanahaka ny lalana izay nizorany Betimio jamba, miantso tsy misy farany mba horenao ary mba hamindranao fo, ary anatona anao Tompo amin'ny fahatokiana andray ny valim-bavaka feno fitahiana. Tompo, apetraka eo am-pelantananao ary ny fiaina ny fiangonana, ny mpitondra fiangonana, ny mpitory ny filazantsara rehetra, ny toby masina ary ireo akany fitezana, isy vokatra mandrakarivany avy aminao, raisiny izay rehetra voakasika izany voatonony izany. Vavaka aminao izay Tompo ho an'ny birao mpiandraikitra foibe, tarian'ny filosy ireo namany rehetra miara-miasa, mpiandraikitra foibe, ny mpanatanteraka, ny mpandraraha rehetra ao amin'ny foibe, ny fanomanana ny synôda lehibe amin'ny volana ho ary izay tanterahana an'ny sambava, mba tsy ho azo tsampiny izany fa mba ho tanteraka soa ary isy fiainam-baovao indray iaingan'ny fiainan'ny fiangonana ato anatin'ny sahan'ny FJKM. Vavaka aminao izay ho an'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana izay misy anay, ho an'ny birao ny synodam-paritany, tarian'ny président synodaly sy ireo namany rehetra mpiara-miasa aminy, ary koa ireo mpandraraha izay miaraka mifanotrona sy miara-miasa aminy mba hatanteraka ny asanao ao amin'ny synodam-paritany misy anay. Vavaka aminao izay Tompo ho an'ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa, ny voamery, ny fikambanana rehetra izay mijoro, na any amin'ny foibe na any amin'ny synodam-paritany, ary eto amin'ity fitandremana misy anay ity. Apetraka feno am-pelantananao Tompo ny vondrona fototra laika eto amin'ity fitandremana misy anay ity, izay ao anatin'ny fankalazananao noho ny fetombokatra anjarany amin'izao taona 2024 izao, ary koa ny 2020 taona izay ankalazananao ao amin'ny vondrom-paritany laika synodam-paritany misy anay, ary ny ato amin'ity fitandremana misy anay ity koa. Apetraka feno am-pelantananao izany, androso lalandava sy roborobony ny vondrona fototra laika izay tarian'ny filoha sy ireo komity miara-miasa aminy ary mpikambana rehetra izay feno fahavononana manohana azy ireo, ary tombo mandrakariva tsy hiatony izany vondrona fototra laika eto amin'ny fitandremana izany, ary isy mpandimby mandrakariva ireo zoko teo aloha izay fanahifa be, satria manam-pahavononana amin'izany koa ny zandry rehetra izay efa niditra sy mbola hiditra ao anatin'izany vondrona fototra laika izany. Ametraka feno am-pelantananao koa izay Tompo ny rafitra rehetra mankalaza anao Andriamanitra noho ny famindram-ponao, ka afaka hijorona ndritry ny 30 taona, 20 taona na aretana teto amin'ity fitandremana misy anay ity, ary toy izany koa ny tondranay am-bavaka ny komity ny 80 taona ny fiangonana, hiasa ao amin'ny filohanao sy ireo komity rehetra birao miaraka amin'ny rehetra koa. Toy izany ny atserovanay Tompo, ny kristianina rehetra mpiara-mivavaka eto amin'izao fitandremana izao, fantatrao ny fihetseponay Tompo, indrindra rehefa mahatsiaro izay ny famindram-ponao izay ampitoherinao aminay isam-batan'olona, isan'ankonana sy tokantrano ary ny fianakaviana. Jesosy malalo miasa manan-kery hatranika hahavokatra ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonanao, izahay mpanomponao. Vavaka aminao izay Tompo ho amin'ny fanombohan'ny fanatanterahana ny trano atsimo. Apetraka eo am-pelantananao izany satria ezaka tanterahany fiangonana ankehitriny,
fanehoana fa mbola mijoro ary mafiorina ny finoanay ary mazoto zay amin'ny fanatanterahana ny asanao. Vavaka aminao zay tompo ho an'ireo sahirana, ho an'ireo marary, ho an'ireo manamanjo, na inona zay nipoirana zany, nitrangana zany, nisehoana zany teo amin'ny fiainanay, dia ianao tompo no anome vahaolana, anasitrana ny aretina sy ny marary ary anafaka ny rofy, ary ianao mampahery sy mampionina ireo manamanjo rehetra. Tompo ho levina miandalana ny herin'ity Covid-19 zay tsaroana tokoa fa mampitondra faisana izao tontolo zao, ary isan'izany izahay eto amin'ity nosondrazana ity Madagasikara izany. Apetraka feno ampelantananao tompo, na inona karazana vary ny tonga dia ho levina miandalana n'izany, ary ho fongotra tanteraka mba hatonga ny fiainan'ny olonao irindra sy lamina, ary iverenan'ny fiainan'ny fiangonana amin'ny laoniny tanteraka. Vavaka aminao zay tompo ho an'izay manana ataka manokana rehetra, hamaly vavaka azy ireo anao amin'ny fotoana zay mahamety ka mahasoa ny fiainany, ary apetraka eo ampelantananao reto mpanomponao zay nanao rakim-pisaolina sy voady masina ao tompo, ireo mpanomponao zay miandry ny valim-panadinana amin'io herinandro io, ary apetraka eo ampelantananao no aviny toy izany reo anao fanadinana rehetra tompo zay nentina mbavaka ary hetina mbavaka, indrindra reto mpanomponao zay manatanteraka voady ary ivelona sahady amin'ray ny fisaorananao sy ny fahatokinanao. Apetraka eo ampelantananao meo tanjaka, meo hery, meo fahasalamana, saina matsilo, fitadidiana ary fahatokinanao, ka ho lasa ny tahotra ary ny fahavononana sy ny finoana ary ny fanantenanao aminao kosa ny fiatrehana izany no hitoetra ho aminy. Fantatrao ny fanindrinay tompo, ary teninao zay nambara taminay tao anatin'ny toriteny hoe engane tompo, eno vavaka ianao ka hamaly anay, ka ty fankalazanay amin'ny faha-80 mizato taona ny fiangonana ity dia ho afam-panadinana avokoa zay manatanteraka. Ho tantara tsy haikosehany zany eo amin'ny tantaran'ity fiangonana ity raha tanteraka, ary izany ny tolomanay ambavaka sy ametrahana eo ampelantananao ireo anao fanadinana rehetra sy ireo zay efa nahavita fanadinana. Tompo, mivavaka aminao zay, ho an'ny mpanomponao zay nahazo valim-bavaka ary mbola mangataka ny fitahinao hatrany toetra eo aminy, omba azy ianao tompo, satria tsy landritra fa mananambiampy ny famindram-ponao sy ny fitahinao, ka mpitoero amin'izy ireo isan'andro isan'ora amin'ny fotoana rehetra manandrify izay mahasoa azy. Vavaka aminao zay tompo, ny mba hotahinao izay miaraka aminao mba azo fiainana vaovao mandrakarifa, tahaka izay fanirinana nataony reto mpanomponao manao voady sy manao rakim-pisaorana reto, mba ho afam-panadinana ny zanany izay manatanteraka fanadinana sy izay fanana vita fanadinana, ary ho tsara ihany koa no aviny, ary avita hatramin'ny faran'ny fianarana izay irin'ny fony izy, ho tabisy ho rerien'ny ankohonana sy ny fianakaviana ary ny fiangonana. Ao no mpanomponao tompo zay nahatsiaro anao fa feno 70 taona, ary ny andro ny sisa dia iriny mbola hoe ho anatrehanao hatrany, dia ianao tompo handray an-tanana ny fiainana zany mpanomponao zany, ka mba ho fifaliana ny fiainany ao anatin'izao fa 70 taona sy ny hoaviny zao eo anatrehanao. Ary zany vavaka izany tompo dia kambanay raha teo sady farananay amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe Amen.
anaran'ny tompo aoka isika ifampandinika ampandroso ny fitavana sy ny asa tsara ho tanteraka aminareo ny antsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo ary Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny heriny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Ipetraka ny fiangonana anaova vavaka mangina ao am-ponareo. Ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra amin'ny anarany Iray sy ny Zanany ary ny Fanaovana. Amen. Tanteraka ny fampahirezana ireo fianakaviana ny dona-pahorintsika miavana